Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente. Miavaka foana miaraka amin'ny Chin-Chin vaovao, matsiro sy mikarepoka aok'izany. Chin-Chin, fonosana vaovao manolotra anao ny Logité. Oay, toa laza mangirana sy malefaka tsara ny volondry. Natura Sady manitra sy tanora lalandavako kindry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny Logité. Nettoie manolotra ho anao ny Logité. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte. Azolia, lay dibera tsy misy karaha izy. Manolotra anao ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Sabotsy fahatelo ny volana novambra 2024 fa mitsidika ny tokantranonao kilasy toboko vavy ireto avy hatrany ary ny lohatenim-baovao. Namarana ny fampelezan-kevitra hampandaniana ny candidat numéro 12 androany ny teny amin'ny commune ambanivohitra Soavina ao amin'ny district Antsimondrano. Maro toerana ny teti-bola-panjakana amin'ny ity taona 2024 ity araka ny tatitry ny banky foibe ny Madagasikara. Ny kitapondrano misy saran-kely aloha eny amin'ny hôpitaly ho ny fikambanana malagasy mpanome rà androany sy tokony hovidiana ny rà ho izy ireo arak'izany ka dia tokony homelo ny rehetra. Any ivelany iray volana taty aoriana tsy mbola hita kosa ny fatin'ilay mpanao gazety maty tany Istanbul. Ireny indray ary no arahanao atao anatin'ity tapany voalohany ity da ho arahana avy hatrany ny alahuna. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Ho an'ny vavatenina avy hatrany isika satria dia tsy nahasakana ireo vahoaka tonga tany an-toerana tsy hanatrika ny fihaonana tamin'ny candidat numéro 12 Hery Rajaonarimampianina ny ora sy ny fotoana teo. Olomanga ny candidat Hery Rajaonarimampianina ary mendrika ny mbola hitondra ho an'ny 5 taona manaraka indray. Hoy ireo tangalamena teto amin'ny distrika ny vavatenina ny tsodrano azy tamin'ity androany ity. Tsy ampanantena apokaty toy ny ataon'ny sasany tenany fa ny fampandrosoana mendrika ny vahoaka tsirairay avy no entina ao anatin'ireo 5 taona manaraka ireo. Ny candidat numéro Olomanga tsy ho an'ny vavatenina irery ihany fa ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo izay no nanasokajin'ny ireto mponiny vavatenina ireto ny candidat numéro 12 Hery Rajaonarimampianina. Tsodrano avy hatrany no nandraisan'izy ireo ny fahatongavany teto an-toerana tamin'ity tolakandro zoma ity. Ireo tangalamena izay niaran-joro ho vavolombelona tamin'ireo zavabita nampiavaka azy tao anatin'izay fotoana efa nitondrana izay ary tokony ho tohizana hatrany. Fanyatsika rabo agny mitsodrano anazy atsika anginane itsodrana mihinanao niany tao dia tsora kantaniko ho tonga soamantsara amin'ny toerana izay irine babategna anao ary anao abde namena tsodrano lany mbahoaka tamin'ny Madagasikara ka matoky anao zahay ary mbola metsodrano anao amin'ny taona paroe koa matoky anao zahay amin'izao andro niany topo zanaky Madagasikara anao Olomanga ny Madagasikara anao matoky anao zahay.
faralain-jaza ity distrika ity tamin'ireo 7 manerana nosy teo amin'ny resaka fitondrana fampandrosoana nataon'ny filoha Era-Joanaromampianina. Ny fampianarana no isan'ny sitrahan'izy ireo be indrindra tamin'izany. Fa isan'ny lehibe ihany koa ny resaka fambolena, indrindra ny volo fanondrana, ivavatenina, izay isan'ireo mpamokatra jirofo, litchi ary vanilla goavana aty amin'ny faritra analan-jirofo ity. Ny telo apaefatra ireo tany azo ambolena eto izay anirin'ireo volo fanondrana ireo avokoa. Efa nahavita be teto vavatenina ny filoha Era-Joanaromampianina ka sarotra ny anary izay efa azo izay hoy ny ben'ny tanàna, izay nisolo tena ireo ben'ny tanàna rehetra tato amin'ity distrika ity sy ny manodidina. Amin'ny lafiny fampianarana moa zany dia azo lazaina fa tsy nataonao ambanin-javatra ary isan'izany fandraisana mpampianatra izay raha iran'ny Madagasikara moa zany izy mahazaka 5,400 ary agnatin'ny distriktan'ny Vavatenina dia tsy latsaka ny 7,20 isan-taona. Tsy ary nisy fitondrana izay nametraka laharam-pahamena ary nandray mpampianatra maro be zay raha ny fitahidio. Ary manaraka izany misy raha vaovao eto Vavatenina eto. Zay mbola tsy ary misy koa dia resaka lycée technique. Ary izy moa zany dia mbola tsy voataokana ary misy matoky zay fa anao no na iangaviane ho tonga eto Vavatenina mahitokana anazy io. Ka o zahay hoe maro raha vita fitondrana io e ary pinofon'le hoe vidim-bokatra niakatra dia maro ny tranovaty miroborobo nazy isika any ambany voalohany. Ny panneau solaire, ny batterie, ny raha magneny ataoko ngamba zay fa tsy azontsika fafa noho ny fisiany vola avy tamin'ny vidim-bokatra antsika dia tonga agnatin'ny tokantramontsika ny fandrosoana agnatin'ny distrikta Vavatenina. Na hariva aza ny andro teto tsy nahasakana ny vahoaka tsy ho tonga maro teto amin'ity kianja ity izany, mahatoky ny filoha Era-Joanaromampianina ny vahoaka eto ary izay fifampitokisana izay indrindra no ilaina. Ny fanamafisana izay fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra izay no antony fifidianana, hoy ny candidat numéro 12 Era-Joanaromampianina tao anatin'ny kabariny. Fa androandro nanamarika anareo dia niverimberina ilay teny hoe matoky anao zahay. Zay fahatokisana izay zay topilasy topivavy no ilaina ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tsy maintsy mifampatoky ny vahoaka entina sy ny mpitondra. Ary matoa mandeha ny fifidianana, matoa amin'ny fahafitony volana Novambra antsoina hifidy anao dia mba ny ametrahantsika fifampitokisana mafy eo aminareo sy eo amin'ny mpitondra indrindra ho amin'ny filoham-pirenena ka matoky zany. Lehilahy mahery tokoa ny candidat numéro 12 ary ireto vahoaka andatsabato azy no efa anaporofo izany hoy izy nandritra izay lahateny nataony izay. Maro ireo fiampangana natao taminy nandritra ny fotoam-pitondrany saingy nijoro hatrany ny tenany mba ho fiarovana ny tombotsoan'ny vahoaka maro anisa. Tsy azo afenina ny zava-bita ary ireny no anaporofo ny fahavononana noho izany hoy izy mba hitsinjovana hatrany ny ho avy ao anatin'ny laivina fisandratana. Isan'ny fampanantenana nataony ny anitatra ireo lemakazo ambolena eto amin'ity distrika ity toy ireo efa natao tany amin'ny faritra hafa mba ampitombona ny vokatra. Tompona andraikitra amin'ny fanampiana ny vahoaka amin'izany ny fitondram-panjakana ary efa nahita ny mpamatsy vola ho amin'ilay tetikasa PADAP ny filoha Era-Joanaromampianina. Fa zao nge zavatra mampalahelo eto amin'ity firenena ity e. Dia zany ve ny zavatra vitatsika dia mbola misy candidat samy laza, misy mpanao politika samy laza fa tsy nanao inonina isika, tsy navity inonina isika, fa gazo totofana, fa gazo afenina, ny sekoly zay vita, ny tranom-pitsaboana zay natao, ny lalana zay natao, tira toko. Reny zavatra ireny tsy ho tamisaika ty intsony fa ampitodika anao amin'ny ho avy aho, ampitodika anao amin'ny avy aho ry vahoaka ny Vavatenina. Ny anankiray zay no lazain'Andriamatoa mena teo dia izao nitady famatsim-bola aho ary nahita famatsim-bola ho amin'ilay PADAP anamboarana an'io lemaka azafy io ary anarana fotombotsoana zao le foto-kevitra zay tiako azonareo.
mila mampandroso ny fambolena sy ny fiompiana isika, mila ampitombotsika ny vokatra, fantatra nefa fa tsy ho vitan'ny mpamboly tsirairay ny anao zany barage be zany, nitondra ny lakan-drano, ny ame masomboly, ny zezika, ny fitaovana, ny fanjakana. No tompona raikitra amin'izany ary dia efa nahita ireo mpamatsy vola isika ary anareo eto Vavatenina dia anisan'ilay distrika efatra eto Madagasikara mahazazaka. Tokosy fampanantenana maro ny mbola nataon'ny candidat numéro 12 Erajonary Mampianina teto. Fampianarana, fambolena, fampiakarana ny vidin'ireo volim-fanondrana, tsy azo ireo raha tsy nisy ny fitoniana raha ny fanazavany hatrany. Ilaina ny fitoniana mba ahafahana mametraka ny fahatokisan'ny mpiara-mombonantoka, mba ahafahana manatanteraka ireo fanambinapetraka. Ny fandehanan'ny olom-pirenena tsirairay mandatsabato sy mifidy amin'ny fahafitony volana novambra izao no ahafahana mametraka izany hoy izy. Fafampidirana herinaratra sy rano fisotro madio, fanamboaran-dalana mampitohy Tomasina sy Sonia Ranivongo, isan'ny toky nomeny ny candidat numéro 12 Hery Rajaonarimampianina ireo nandritra ny fitsidiany any Sonia Ranivongo. Efa betsaka ihany koa nefa ny asa vitany tany amin'ny faritra Analanjorofo nandritra ny efa taona mahery izay nitondrany ny firenena vonina andany ny candidat numéro 12 arak'izany ny vahoaka ny faritra Analanjorofo. Jereo kely ny tableau, 12 le numéro. Naoraka io teto Sonia Ranivongo nandritra ny fitsidian'ny candidat Hery Rajaonarimampianina larana faha 12. Nahavita be taty amin'ny faritra Analanjorofo ny candidat numéro 12 hoy ireo mponina ny Jorovavolombelona. Nahatsapany izay asa vitan'izay ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Nisongadina tamin'ny ezaka nataony ihany koa ny fanaovana laharam-pahamehana ny fahasalamam-bahoaka. Noho izany, vonina andany ny candidat Hery Rajaonarimampianina ny vahoaka ny faritra Analanjorofo. Andeha hanohana ananjy, zay ny tegna lefa tokavako teto. Tiavako ananjy dia hitako ny asany, mahomby, azo atokisan'ny olo. Mahatonga za handeha hijery Hery Rajaonarimampianina vongo za handeha tsabato aminazy amin'ny fifidianana to. Tegna maharesy lahatra anazy zava-bitany tamin'ny agnatin'ny commune Andapafito. Na efatra lycée vaovao zay akagny, na misy pylône amin'ny akagny kifaly za. Maharesy lahatra zany ka hifidy candidat Rajaonarimampianina, izy no mampivoatra ny tantsaha. Nanomboka izy nitondra dia nakitra kilôny Jirofo, nakitra kilôny Davany. Zegny no mampivoatra zegny le mahatonga za hifidy Rajaonarimampianina. Entana vahoaka eto Sonia Ranivongo mba hifidy any Hery mankasitraka. Le tegna diako Hery fô. Amin'ny zavatra filomile taona mitimity. Andeha hijery Rajaonarimampianina. Zegny antony tongavako aketo. Tiako izy olan'ny filoham-pirenena. Maro ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Indrindra ny fanomezana ireny fotodrafitrasa ireny, ny trano vato. Avy eo koa ny rekrite mpianatra maro koa présidente aty. Faly dia faly ny fokon'olona, indrindra manamevana ny vesatry ny ray aman-dreny. Hatra ny fotony, any ambanivolo lavitra be any dia tonga mpitsabo, maro ny mpitsabo. Mihena ny isan'olona maty satria ny vehivavy manko isan'ny sarotra ho tsaboana, nefa nandritra ny fitondranyity présidenty aty amin'ny faritra Analanjorofo dia maro nireo sage-femme any ambanivony. Dia voniny tsy ankiambahamba ny vahoakana Analanjorofo satria tonga ty aminay amin'ny faritra Analanjorofo ny fampandrosoana nentin'io olona io, ka tianay nitohizany zany fampandrosoana izany. Mpamboly, mpiompy ary mpanjony ny 700 ny olona eto Sonia Ranivongo. Tamin'ny fotoana nitondran'ny filoha Hery Rajaonarimampianina nefa niakatra ny vidin'ny vokatra lavanilina sy jirofo. Maneho taratra sahady ny vy napetrany
dia nitoekarena matanjaka maharaka vanim-potoana. Efa isorany manoka ny vidim-bokoka monsieur le président fa tsy tena fa tsy vanila rehetra hatramin'ny roetsy ny verte ny esasy ny girofle sy ny sisa efa zava-dehibe zany satria 5,000 zany tany aloha monsieur le président mampamboly zahay faly zahay zava-bita tsy fakomiafeny amin'ny tantarany soleran'ny vongo tamin'ny taona 2018 no nisy ny tantsaha maro indrindra nahazo ny maro boninahitra chevalier de l'ordre national voapirofo zay ny tambesdia voapirofo zay ny tany tandabafita ny ambinandro sakana ny tany antegny commune na sivy nanamariky zany misy solian'ny taninanao maro boninahitra zay mipaiko jusqu'à ambanivolavitra jusque antegny makasitrika makateligny antignanefa mbola tokony hitogno zany izy ko anao edy mitoerana. Tsy menatra ny asa nataony ho an'ny vahoaka malagasy arak'izany ny candidat Rajaonarimampianina foto-drafitr'asa sy tetik'asa mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny malagasy tsy azo afenina ny zava-bitany eo amin'ny lafin'ny fambolena ny tombo 3 sy 4 tapitrisa ny vokabary tamin'ity 24 ity raha toa karahety sy 3 tapitrisa eritaona talohan'izay. Raha mijery isika eo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana dia barage misy barage tena ngeza be misy barage kelikely mitondra rano ny fambolena barage any amin'ny 340 no nataoko nandritry ny telotona teto Madagasikara tokoansytokary tsy mbola nisy nanao an'izany teto amin'ity firenena ity ary mbola hotoizako izany satria tombontso anao ny vokatra azo dia zao ny tombo ny famokarana arabazy teto amin'ny firenena ary raha izao no mitoy afaka rotona dia hotratratsika ny fahaleovatena arabaly tsy anavanavaly intsony ny Madagasikara tokoansytokary. Mariky ny fatokisan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny candidat numéro 12 ka nahazo ny famatsim-bola avy amin'ny banky européenne ny tetik'asa momba ny fanamboarana lalan-kely ahafahana mamoaka vokatra takizay ihany koa ny fampidirana rano fisotro madio sy herinaratra ary isan'ny azo tombony amin'izany sonerany vongo satria isy ny fanamboarana ny lalana mampifandray amin'ny Tomasina. Miresaka lalam-pirenena fahadimy RN5 anareo zao no tokomeko anareo efa ao ny vola anamboarana ny lalana ho vita goudron miala eto marabatonga ho faibe tomplasy tompavy ho vita goudron io amansanao ary anamboarana tetezana miandro fotsintsika ny pitsopitsony le atsona hoe procédure fa afaka volana vitsivitsy dia tokony anomboka zany larazana ho tomposo anao tomplasy tompavy mbola nisy frontière sanao famby tahaka an'izany amatoana anao no nady varotra tamin'ireo mpampiasa vola tamin'ireo mpamatsy vola voanazo an'izany tomplasy tompavy. Nanamarika ny fitsidihan'ny candidat Rajaonarimampianina larana 12 teto sonerany vongo ny nahazo ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny taty an-toerana. Namarana ny fampelezan-kevitra ampandaniana ny candidat numéro 12 androany teny amin'ny commune Ambanivohitra Isoavy ao anatin'ny district Anatsimondrano. Etsika maro samihafa izay notarian'ny ben'ny tanàna no nentina nanamariana izany androany arak'izao hitaterany Andrilalena Andriamasy misy sarazavin-jatovo azy izao. Filarina angavy teto amin'ny kianjan'ny CSP2 nankena tanàna nentin'ireo vahoaka ny Soavina Atsimondrano nanokatra ty faradoboka fa pandaniana ny candidat numéro 12 androany ity. Taorin'izay dia miverina teny an-kianjany rehetra nanaraka ny kabary narahana fampianarana fisafidianana ny candidat numéro 12. Misy moa zany fety aman-danonana oentinay mamarana zany fampelezan-kevitra izany teo ihany koa ny fampianarana indrindrandrindra anireny taratasy fandatsaham-bato na ny atao hoe bulletin unique ny fampianarana ny vahoaka ny hoe inona ny zavatra atao mba tonga avana amin'izany hoe fahombiazana izany satria somary maromaro ny candidat dia mila ampianarana azy ireo tsy onona amin'izany izay fa ny raha ampitso sy ny raha fakampitso dia hitety trano ihany koa
ampianatra ny reny mpiaramonina aminay tsirairay avy reny a manatona ny anatiny zany tokantrano zany a ny komity manomana rehetra amin'ny alitsinainy tontolony andro indrindrandrindra amin'izany hoe famarana tantateraka ny fampilezakevitra ety aminay na dia faradoboka aza androany dia mbola hitoram-pitso ho eny amin'ny kolizao Mantsonjombe sy hitony alatsinainy avy izao ny hetsika atao amin'ny ben'ny tanàna sy ny ekipany ety Soavina Atsimondrano. mazava ho azy fa ireo olona atao hoe 500 fa vonona ireo a dia ngambany amin'ny ampahany nono eto tonga any fa tsy izy rehetra ary dia efa ivonina mikasika an'izany izay a raha ampitso amin'ny fiarahana amin'ny président Rajonary Mampianina any amin'ny collégium raha ampitso. Nofarana tamin'ny fiaraha-mijery ragasy sy finanana vary be menaka izay fanomezana avy tamin'ny candidat numéro 12 Rajonary Mampianina ny hetsika ety Soavina Atsimondrano. Ny asa vita sy ireo tetikasa izay omanin'ny candidat numéro 12 ho an'ny tanora no maharesy lahatra ireo tanora hifidy ny candidat numéro 12 Hery Rajonary Mampianina tsy noresendahatra akory fa avy hatrany dia nahatsapa ireo tanora avaram-pianarana izay tafaresaka tamin'ny Miora Mianjatovo sy Anja Rakotonorainy androany fa ny candidat numéro 12 no ahafahana mijery lavitra ary totosa ireo fampandrosoana efa novinavinaina hatramin'izay eto Madagasikara. Ny andro famatsiam-bola dia bebe koa izany tetikasa fampandrosoana ny antona koa tao anatin'izay dia bebe koa orinasa ny hidy. Tanora mandrato fianarana any amin'ireo sekoly ambaratonga ambony samihafa manerana Antananarivo ireto tonga maneho ny faharesen'ny lahatra ireto fa hifidy ny candidat numéro 12 izy ireo ny faha-7 Novambra ho avy izao. Ny asa sy ireo tetikasa nataon'ny Filoha Rajonary Mampianina no naharesy lahatra azy ireo. Ny maharesy lahatra anany indrindra dia levinan'ny fisandratana ihany koa ankoatra ny zavatra efa vita dia ny zavatra mbola ho atao hitako hoe mipetrapetraka ny ao amin'ny lafin'ny ara-teokarena. Ankoatra ny asa vitan'ny candidat numéro 12 dia ny fahendrenana an'izany filoha izany nandritra ny fotoana nitondrany any Madagasikara ihany koa no nahasarika ny tanora sasany toy izany ity tanora mpahay lalàna iray ity. Ny anazy zany amin'ny maha-juriste anahy misy zany ireo point de droit mahatonga anahy hoe mbola hisafidy amin'ny filoha satria raha iskoatra zao tamin'ny motion de censure farany teo iny azo nataony iny nanao droit de dissolution hoe dissoudre amin'ny parlement fa tsy nanao an'izay izy noho ny fahendreny zay zao dia efa hitiavako anazy. Izy koa zany tao anatin'le izy nitondra reny tsy mbola nahe mihitsy aho hoe gadra politika na ohatran'izay. Zay zany le point de droit ohatrany hoe misy fahendrena zany ao aminazy. Marihana fa tsy fampielezan-kevitra na fandresen-dahatra hifidy ny candidat numéro 12 intsony ny nahatongavany ireto tanora ireto fa fanazavan-kevitra avy amin'izy ireo hoe hifidy ny candidat numéro 12 ao satria ny vohitra betsaka tamin'izany moa ireo asa mivaingana sy hita maso nataon'ny candidat Rajonary Mampianina. Mbola maro kosa ireo vaovao arahanao aorian'ireto dokam-barotra vitsy ireto aza misaraka aminay.